Hallelujah. Give Jesus a big hand of praise. Hallelujah, ty ahafantanana an'Andriamanitra. Please be seated. Mazoa toerana. We take our call to worship from the book of Psalm 67. Kan le teny And we are going to be reading responsibly from verse 1 fanokafantsika 7. Salamo Psalm 67 67. any voalohany ka Reading hatrafarana responsibly from verse 1. mamahy izy The fandefa roa anao mba ho fantatra ty ambony tany ny lalanao sy famonjenao any amin'ny jetilisa rehetra. Andefa telo iteranao firenena rehetra Andriamanitra, eny iteranao firenena rehetra. Andefa efatra ifaly sy oby ny firenena samihafa satria firenena ianao ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Andefa firenena Andriamanitra, eny iteranao firenena rehetra. Andefa ena ny tany efa nahavokatra nitahantsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Andefa fito amin'izay miaraka mafy be amin'izay nitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy any rehetra. Tonga soa ianao ty ahafantanana fideranana Andriamanitra. Please listen attentively to the faith Hainao tsara ty filazana ty for this third service. amin'ity fivoriana fahatelo ty. Vaovao tsara. Wolfby May edition of the 3-day specialized certificate course comes Misy an'le telo andro sekoly attend for 2 Mondays only. Every new any amin'zareo isaka ny latsinainy. contacted via SMS on the location close to where they live, and the time is 6 to 7:30 p.m. Number 3, praise the Lord. Fahatelo Be reminded that our global call center is open for ampahaizina antsika fa misy an'le hoe call center na centre d'appel maneran-tany raha ohatra mitady torohevitra ianao na mikasika ny fandarana fotoana na zavatra mikasika fananganana fiangonana afaka miantso ianao between 9 a.m. and 5 p.m. from Mondays through Fridays. Please note amin'ny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fito raha ora hita Madagasikara le izy eo le numéro so beware of tsisy fangataham-bola zany amin'io call center io ka tandremo sao dia tratran'ny olona mpamitaka ianao. vacancies exist in Covenant University for academic and non-academic positions. Misy asa zany any amin'ny Covenant Université Directorates and units. Interested applicants na olona misy idira fianarana tsisy idira fianarana ny amin'ny département maromaro sy toerana maromaro jereo www.covenantuniversité.edu.ng raha jery détail ianao. Ny farana amin'ny latsinainy 24 mai zany ny hafarana le izy le fanaovana fangatahana azy. and in all our Covenant Hour of Prayer locations. Ora bavaka raha Fanekena latsinainy ka hatramin'ny sabotsy And the time is 5:30. raha hita Madagasikara amin'ny enina ka hatramin'ny fito. Number 6, praise the Lord. Our midweek communion service holds this Wednesday, 19th May 2021. Fivoriana fanasany tsopo andavanandro dia misy ilay alarobia Fellowship centers in Lagos, 19 mai alarobia and environs. any Remember, amin'ny toerana rehetra we misy shall wait atsika on the Lord in a fast. miandry amin'ny tompontsika fifadikana ary faranana amin'ny The time is 6 fanasany tsopo le p.m. izy amin'ny 10 raha ohatra eta Madagasikara ahita Antananarivo. 5 intending couples wed this week. Vaovao tsara dia ahafantananao an'Andriamanitra misy mpana anao mariage anankidimy amin'ny herinandro ty dia mangatana mba hoentinao ambavaka zay zay olo zay ireo olo ireo misy koa le vonim-bavaka at our WSF centers across Lagos and Otta, and the time is 5 to 6 p.m. any Lagosy misy an'izay. Our cell growth and replication agenda is still on. Ahitsika koa misy vonim-bavaka moa isaka Ensure you sabotsy are part of this
by bringing people into your mandray sanjara le izy mitondra olona ao anatin'le volom-bavaka misy anao ohatra tianao mba hoe tranao atao volom-bavaka koa ampafantary le tompon'andraikitra any amin'le fiangonana fa raha voaraisinao le samby fiara fidina vahombela miandrandray ianao fa isy fitombahana fidina vahombela eo fiainanao Can we say better amen? afaka mandray amena mafy kokoa ve Now in this service, it is testimony time. ao fotoana vavolombela Can we declare my breakthrough time? tenene fotoana fahombiazaka Please, Sister Ugwebo Indidi. Sister Ugwebo Indidi, please come Ugwebo quickly towards the Indidi, altar to it's share your Vavulbela. testimony. Now let's conclude on the announcement. Number 9. ao faranana le Praise the filazana Lord. Next Sunday, 23rd May 2021, shall be our Covenant Family Day. amin'ny lahady zao andro fanekena ao amin'ny fianakaviana God shall be building a wall of fire around every member of this church. andriamanitra and their metraka families. manda afo rindrina afo hiaro any tsirairay afaka mpamotika tsy afaka makatika tsy afaka manantona ny toerana misy anao ka tongava andrale teny ara-paminaniana sy le zava-miafin'ny fiderana ambony fiderana avo ary ny vanim-potoana moa zany le fotoana anaovana le fotoam-pivoriana moa zany efa mahazatra hatrany In this third service, it is testimony time. fotoana vavolombelona Put those hands together for the Lord. zay afatanana ho an'ny tompo a So welcome the testifier. raitsika le mpitsoro More for vavolombelona Jesus, more for Jesus. mafimafy an jesosy mafimafy an jesosy a Your name and what the Lord has done. ny anaranao sy zavatra nataon'andriamanitra taminao sora jesosy ny anarako a indedi baboa First of all, I want to thank God for ta hisotra an'andriamanitra return all the glory to God of this amena voninahitra an'andriamanitra ty raiky ty a ianam-pitehany miozona manaranaka teo amin'ny fianakaviako mifarana ny fahantrana sy ny fahafatesana fianakaviana sy ny fahaverezan-kevitra Since my existence, we only gather to mourn. zay zany tena ohatrany hoe misaona foana isaka fivoriana isaka misy fivoriana de fisaonana foana One day gather for celebration. zay mbola tsy nisy zany hoe fankalazana fivoriana zany Even up to date. When my son sent his fiancée from Holland down to Nigeria, that is the first celebration we celebrated in my le zanako a tamin'ny hoe nisy fanambadiana saika ataony ny vadiny avy any Hollande de zay ihany fotoana tokana ankalazanay to poverty. He has made me a landlady hoe today. farananay faran'andriamanitra fahantrana teo amin'ny fiainako a zao lasa tompo tany am'izao 3-bedroom, master's bedroom. manana trano efitra anankitelo a za manokana Bedroom for my tenant. za koa manana trano efitrano anankitelo ho an'le She's working with the governor. le mpanofatrano anako And a story building for tenants. de zanako koa lasa manana trano orinasa fananganana trano One of my states come to do the opening in my state, and I appreciate God for that. de mankasitraka an'andriamanitra koa fa manana miasana gouvernement ny fianakaviako de isoraka an'andriamanitra fampiasan'andriamanitra mpanomponya sotra ho anany mpanomponya sy ny vadiny momia de sora koa le mpitarika le pastera any amin'ny zona misy ana sy le pastera mitarika any amin'le squad a Celebrate Jesus sora jesosy a for the breaking of generational curse in our tena family. mpitera ny ozona manaranaka Please pay attention to the hainao tsara ty fidina vavombely ty a miracle job via kingdom advancement and asa mahagaga tamin'ny alalany asa fampandrosoana fanjakan'andriamanitra I have been jobless for a very long tsy nanana asa nandritry ny fotoana maro to my papa kanina papa bishop David Depo on Matthew 6:33 how hoe Matthieu 6:33 ny ampiariko a on the prayer altar hoe afaka manompon'andriamanitra amin'ny alitara mivavaka ary mamonjy areo very ka rehefa nanomboka am'izay into it le hoe vavaka ho any le opération vavaka ho fiainana de tokony ohatrany hoe metehatra am'izay mihitsy ny fiainako alina sy maraina de vavaka foana mba famonjena fanahy vavaka mba tafitoetra fanahy vavaka mba hisy vahoaka maro voataona am-piangonana that just 2 weeks of my to anatin'ny roa herinandro le fanaovana le asa fanampona fotsiny nahazo asa am'izay a akalazao jesosy a not just that zay fotsiny show that God is a rewarder of mampatarany andriamanitra mpamaly fitia zay mazoto mitady anazy came from an employer io asa io tonga tany amin'ny mpampiasa anankiray a zay tsy te ahita tarihako mihitsy joy all round favor. za tena nahita fity tamin'ny lafiny rehetrarehetra God has changed my level. ny ofen'andriamanitra ny ambara-tonga ka tamin'ny alalan'ny fampandrosoana fanjakan'andriamanitra God bless my father Bishop David. zay isora For the testify hitahin'andriamanitra ny raiko ara-panahy bishop David Depo pisoro avolombela odoare ty ahafantanan'andriamanitra testify. satria anao ndray manaraka
You are clapping for Jesus. Make raha te koa Jesosy anao ataovy mafimafy any. Amen. This morning is my privilege to welcome Androany tombontsoa anao, tombontsoa anako andray an'le olona vaovao zay tonga rehetrarehetra samba vao tonga tamin'ity fiangonana ty lady ohatr'izao. Raha androany zany lady voalohany. here in the Faith Tabernacle. Please rise to your feet and remain standing. Mitsangana ianao azafady a. Raha androany lady voalohany ny tongavanao teto. Mitsangana ianao. Fiangonana afaka mitehaka mafy ary tsara kokoa ianao. Put in your hand a welcome slip Hoapetran'ny tompona andraikitra aminao zany taratasy a. to show you get your own Menanao taratasy a. and be seated. De mba rehefa azonao le izy a Slip immediately. de mahazo toerana de feno le izy Please am'izao know that every believer has an fiarabana tonga soa zao. for Mila the fantatrao hoe fulfillment of his or mpino her rehetra de samy manana toerana tendrena ho amin'ny fiainana feno voninahitra. seed in every place that we shall see. Araka voasoratra anaty baiboly tsy tokony amafanatitra rehetra amin'ny toerana rehetrarehetra izy tsika fa tokony amafanatitra any amin'le toerana tendren'Andriamanitra. Shepherd over his or her life. Ka mpino rehetra zany samy manana mpiandry ondry zay mitendren'Andriamanitra ao anazy. Ozy baiboly hoe Andriamanitra ame anareo mpiandry ondry Understanding pastera araka sirapony zay amahanareo fahalalana mba tonga anareo hitombo amin'le tany fampanantenana. no coincidence in Ka the tsisy kisendasendra amin'ny dian'ny mpinana anankiray no zany. of us are here today because Be God dia be ny olona tonga eto satria tian'Andriamanitra aseho aminao place he has chosen fa ty toerana ty de toerana tendrena ho anao ka tsisy fisalasalana. God's ordained cities of refuge on the earth Ty today, zany tena hoe toerana fialakalofana avy any amin'Andriamanitra not assessors. de tena hoe tena valifatana ratsy akasika ny mpiambanato. And commit in obedience to every word that Ka zavatra angatahanao zany de manoka teny anao anatina fankatoavana amin'ny teny rehetra avy any amin'ny altaraka anao zany tonga soa anao ary tamin'ity tenibohitra ny famantarana sy fagagany ty mianandra anao famangina avy any an-danitra amin'ny lafipenanao rehetra settle down here. rehefa tafatoetra eto anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. One more time. Indray mandeha indray tonga soa anao Request all our first timers ka angatahana zay le vaovao rehetrarehetra tonga ato ajanona kely le famenona taratasy a de mitsangana vetivetika fa hivavaka ao anao zay a. please kindly stand to your feet. All first timers bow your heads as we pray. Ho an'izay vavasana tena aondreo lohanao de akipimo-masonao vavaka zay raha io misotranao zay anao atolotra ao anatrehanao reto fanahy reto a fa soavanao nitondra anazy teto a mahatonga anazy ho tahina Blessed. ka didinay zany reto olona eto manomboka androany tahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Every concern they left before Ninona coming to church today, zavatra nampanahy anazy niala anazy tany avy any an-trano tany avy any an-trano tany vadika vavolombelo zany amin'ny anaran'i Jesosy. anyone among them yet to encounter Jesus, Ho atsirairay avy zany zay mbola tsy nandray an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana genuine salvation, aoka zany androany aoka androany tompo le andro famonjena ho anazy amin'ny anaran'i Jesosy. give you all the glory. Raha menanao voninahitra rehetrarehetra And thank you for blessing them. sotra ny amitahinao anazy a amin'ny anara saribidany Jesosy a. Pray. Amen. Your amen can turn things around. Ny amenanao atao afaka atao mitsimbadika be Please a. be seated. Kindly complete your sleeves and hand over to the officials very close to you. You are Fenoza le taratasy te averenao amin'le olona le namenao le izy a. Te afatananao n'Andriamanitra. Right now in this service this morning, it is offering time. So amin'ity fivorinty fotoana fanatitra, Time, fotoana fanatitra. so shall it be for us in Jesus' name. Zay tokony hoe tranga aminao. Properly package your Fino seed tsara now fanatitra and label it well. Soraty tsara. If you have your tithes here today, 10% Ohatra hoe manana just increase upon apafoly your life, kareny ianao, and you have purpose to worship God with it. apafoly le vola miditra taminao, de zao zany fotoana manosana anazy a. Inona karazana voarabola tiana fafana amin'Andriamanitra. Finosa ampanajana tsara le izy a. Sorata le izy a fa vontsika hiakoaka an'Andriamanitra amin'ny alala fananatsika. Afaka mame amin'ny alalan'ny chèque ianao de sorata amin'ny alalan'le fiangonana misy anao. You can take advantage Afaka of mame any espèce koa anao. online giving channels. Afaka arahanao Them on the screen right now. le fomba andefasana vola amin'ny écran reo Praise de ray anany tompo. In Proverbs chapter 11, the Bible says, Ohabola toko faraka be folo the liberal soul 11:25 shall be made hoe zay mahalala tanana izy ho atavezana to you, miresaka aminao le izy a. and he that watereth shall be watered Ary zay tondrahana izy de mba zay manondraka izy de mba tondrahana koa ihany koa. as manao va maina mafy. liberally Ka rehefa mame malala tanana ianao androany to God. Financial fatness mame an'Andriamanitra becomes your testimony. le matavy ara-bola nasanjaranao amin'izay. So much so that while others are becoming lean and saying there is a casting down, your own testimony shall be there is a lifting. Rehefa ozy baiboly rehefa misy olona miteny hoe misy fahalavona ianao kosa hiteny hoe misy fisandratana. Your seed in
ka noho izany raiso fanatro am-pelatananao Gladly lift it up. ampifaliana tsara sandato an'andriamanitra le izy Present it all to him. Thank you. ary eo tena treany misory ianao anazy akalazao izy mivoninahitra Your inarana seal is lifted up. Your voice is lifted. asandato mifanatitra ao asandato feonao mivoninahitra izy Thank him and bless his name. akalazao izy misory ny inarana In Jesus' mighty name we pray. amin'ny anaran'i jesosy Please vavahantsika keep your seat lifted. atao ambony hatrany mifanatitra Father, in Jesus' name, raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy all the financial seed tonga in eto zay our androany life, miaraka voa arabola fakataovana tenao aoka kasotrahana amin'ny fanatray ho azay mandeha mpafolo karena rehetrarehetra aoka mimpandany rehetrarehetra ho tenenina mafy ary sokafo mivaravara lalitra ho anazy give of any other form of ho azay mame rehetrarehetra nina endrikana voa fafana cleanness become history. aoka le mahikozatra amin'ny arabola aoka tantara lasa zany amin'ny anaran'i jesosy kristy Amen. manaova amenina mafy Please, you may be seated. Mazoto toerana. Joyfully as we welcome the faith da raisitsika mpifaliana korala anao safanipona Our God is awesome. He is great and greatly to be praised. Say, my God, He's awesome, God, you are. None can be compared to you. You alone deserve our praise, oh God. Say, my God is awesome. He can move mountains. Bring me out of valley. And then He hides me from the rain. My God is awesome. He heals me when I'm broken. And from Him I can draw strength. Hallelujah. One more time, I will say, my God is awesome. Oh yes, He moves mountains. And then He brings me out of valley. And then in Him I find shelter. Oh, my God is awesome. He heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Hallelujah. If you believe it, say, my God is. You alone are awesome, God. Father, you do marvelous things. And so we know that you're awesome. Say, my God is awesome, yeah. You alone are awesome, God. You do mighty things, marvelous things. Oh, yes, you are awesome. Say, my God is Savior of the whole world. You are the giver of salvation. By your stripes I am healed. My God is awesome. Today I am forgiven. Your grace is why I'm living. I will say praise to your holy name. One more time. My God is awesome. He's the Savior of the whole world. And then you give salvation. By your stripes I am healed. My God, my God, my God, my God is awesome. Your grace is why I'm living. And then we praise your holy name. Say, my God is you alone are awesome, God. And we have come to testify of your greatness. You are awesome. You alone are awesome. My God is. You do marvelous things, God. You do glorious things, yeah. And your name is matchless, yeah. Oh, we say He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome God. You are awesome God. Oh, He's holy.
He's holy, awesome God you are. You are awesome God, yes you are. Oh, He's great. You are great, Lord. You're great. You are great. You are awesome. You alone, you alone, you alone. Yeah. Oh, He's holy. You are holy, God. You're holy. You're holy. Awesome, God. You are. You are awesome. Oh, say, deliverer, my deliverer, deliverer. You're my deliverer. Awesome, God. You are. You are. You are. You are. One more time, say, deliverer. You deliver me from every situation. You deliver me. Awesome God, you are. You are, you are, you are awesome. Oh, provider. You provide my need, my every need. You're my provider. Awesome God, awesome God, awesome God, you are. Say, my protector, protector, you protect me, and you I find shelter. Awesome God, awesome God, awesome God, God. And we say, you are great, you are great. Deliverer, 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 deliverer. Awesome God, you are. Awesome God, yeah. Say, my God, yeah. Oh, you can move mountains. You bring me out of valley. You hide me from the rain. Say, my God, awesome. Hallelujah. Shall we lift our hands to heaven and let's give glory Asa to datam latra God? tananao dia mivoninahitra Let's izy. appreciate this awesome God. Give him the praise Dia raha that is izy due unto his name and celebrate him ankalazao this izy. morning. Do it from the depth of your heart. He's Ataovy amin'ny fonao worthy lalina, of all the praise and of all the glory mivoninahitra izy and of all the honor mihazo ny haja and rehetra, of all the adoration. mihazo ny fiankofana, Appreciate him, ankasitrao izy, celebrate him. alehibiaza izy, ankalazao izy, He's mivoninahitra worthy izy, of all the praise, miendrika fiderana rehetra izy, glory. miendrika voninahitra rehetra izy, He's worthy of all the honor. miendrika ny haja Are rehetra you izy. giving thanks this morning? Misaotra Let your an'Andriamanitra voice avy ianao andro soar amara- on high as you ataovy celebrate relatra and glorify fefakasitrahanao mame the voninahitra name of anazy the ianao. Most High God. Le Father, we have Andriamanitra come le avy indrindra raha io to say tonga that eto izay andro anao we hoe have come mankasitraka to izay. glorify your Tonga holy eto izay name. hoe voninahitra ny anaranao masina. Thank you, mighty God. Misaotra Andriamanitra mahery. Now begin to ask him to speak to you this Manomboana morning. mangataka amin'Andriamanitra mba hiteny aminao izy andro In this amaraina covenant day of amin'ny favor, teatro fanekena fahitana Lord, FITIA. speak to me today. Tsy po mitenena amiko androany. Let your word transform me. Aoka ny tenao no vanahako. Let you, mighty God, Misaotra Andriamanitra mahery. and blessed be your holy name. Isaoranay ny anarana ma. Mangataka aminao zay androany Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenao mba ho
fenonao ndray zay anao Andriamanitra ikasika lafim-piainanay rehetra Praise and glory for it. ho anao iray ihany ny fiderana sy voninahitra na amin'izay Pray. amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy bavanay Say loud, Say- profitably must be engaged with understanding. zava-rehetra ataontsika miara To understand Thanksgiving, raha mila tika takatra aloha hoe inona natao hoe Thanksgiving. mila takatsika fisaorana Thanksgiving is inona natao hoe fisaorana acknowledging God, fisaorana dia fanekenao n'Andriamanitra acknowledging God manaiky ianao as the one fa hoe Andriamanitra all the good things around ny ao ambadika amin'le ray fahazavana variableness, neither shadow izay tsy misy fiovaovanana alika ny fiodinana za hoe mila tonga saina ianao hoe tsika sy ianao mila makasitraka an'Andriamanitra manaiky anazy hoe izy loharano izy ny ambadika an'le izy as the one at work in your life. izy ny asa ho an'le izy fiainanao am'izay manomboka androany Corinthians chapter 4 and verse 7. The Bible tells us this. Look at this carefully. Korintana Korintana voalohany 4:7 Get thee to differ from another, izy mampiavaka anareo amin'ny zavatra hafa as thou that thou didst not receive. de inona ozy izy ny ananao ka tsy niraitsinao Why dost thou? ary raha nandray anao izy izy nahoana ianao no mariare ohatra ny olona tsy nandray In other words, ny tiana tenena amin'io keeping silent concerning anything that God rehefa has done. manginy ianao amin'ny zavatra rehetra anankiray de raisinao le voninahitra amin'le zavatra ray ny fisaorana zany a de ohatrany hoe manaiky an'Andriamanitra ohatrany hoe manondro ianao Andriamanitra hoe natao an'Andriamanitra ty zavatra ty Any good thing around. manaiky ianao zany hoe nina zavatra tsara mitranga fiainanao de avy amin'Andriamanitra zany I say shout hallelujah. mika aleloia That is what it takes. zay le zavatra takina What it takes. zay hoe le takina Acknowledging God. manaiky an'Andriamanitra ianao makalaza an'Andriamanitra ianao misaotisaoty anatria an'Andriamanitra ianao ny amin'ny zavatra nataony baiboly miteny Jaona 15:5 raha vao tsy miaraka amiko nareo tsy mahavita na inona na inona There is nothing that you are able to tsy zavatra hainao atao zany outside of God. raha vao tsy ao Andriamanitra Every accomplishment is zay mahatonga ny hoe fahavitany zavatra rehetrarehetra de tsy vokatry ny tanan'olo fahasoavan'Andriamanitra ka vavaka ho antsirairay avy eto begin to develop. tsirairay avy eto anomboka amelatra fomba fiainana manaiky an'Andriamanitra amin'izay zay mino manao amenina mafy 103, beginning from verse 1. The Bible says, bless the Lord, O my soul. Salamo 103 andiny voalohany His holy name. misaora Jehova ary zay rehetra tanatiko misaora ny anara-masina Get not misaora Jehova zay izy ary za misy adinoana fitahina rehetra simply beneficiaries. tsika zany mandray an'le tombontsoa fotsiny afahasaran'Andriamanitra Beneficiaries. tsika mandray an'le tombontsoa zay mahatonga baiboly miteny 6 and verse 12. He said, be Deutéronomie 6:12 mitandrema ozy izy sao de adinonareo easy for men to begin to look for reasons. mora kely amin'ny olombelona efa misy zavatra tsara mitranga fiainana de adino le loharano ahora ny nahazoanao le promotion io tanao mizava za tena miasa be a za foana voalohany tonga am'le orinasa za foana miala farany ao a ianao mieritreritra zay avy eo natonga le izy Not your own effort. tsy ezaka nataonao natonga le fisondrotana io inona mampiavaka kanao amin'ny olona hafa izy ny baiboly inona zavatra azo
no nefa tsy raisina mirehare ohatran'ny olona tsy nandray Achievers were deceivers. tsika tokony manana toetsaina tsika tsy mahavita zavatra fa nandray zavatra kakana ninana anazy avy ao anatiny ao satria naka le voninahitra tokony ho an'Andriamanitra izy raha vao misy olona mankalaza anao tonga de tondroa Andriamanitra hoe izy That there is no great izy ny tokony ankalazaina every great man you see is simply the product ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra zay tsy misy olona mpanompon'Andriamanitra lehibe zany fa ny olona lehibe hitanao rehetra de vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra daholo ka ny olona lehibe rehetra de vokatry ny tanàn'Andriamanitra ka mankalazana Andriamanitra foana miderana Andriamanitra mivoninahitra Andriamanitra misaotisaotianao atrehan'Andriamanitra ascribing praise unto God. ekeo mihitsy le fiderana atrehan'Andriamanitra Glory that belongs to God is poisonous to men. tadi tsara fa le voninahitra tokony ho an'Andriamanitra lasa pozina ho an'ny olombelona azanao telona le voninahitra raha vao mitokatokanao ny olona tondroa Andriamanitra izy mena voninahitra Blessing. zay ny lakile azona fitahina hatrany hatrany manaiky an'Andriamanitra ianao raha vao zavatra tsara le izy de avy amin'Andriamanitra izy zay raha zavatra tsara le izy de avy amin'Andriamanitra izy zay Each one of us receive grace. igny mba tsy nare avy manana le fahasoavana ho azay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Secondly, what is thanksgiving? faharoa ina natao fisaorana Thanksgiving. ino natao fisaorana It is recounting the recounting of God's loving kindness in our life. tanosahanao daholo ny endrika fitiavana nataon'Andriamanitra taminao God's teo amin'ny fiainanao loving kindness in tanosahanao fitiavana nataon'Andriamanitra taminao beginning from verse 1. salamo 14 tsy misy mihitsy tena azo antika avy eo izy izy Tell me what is not working. de teneno ary le zavatra tsy mandro People are not married. le paster de tsorata amin'ny taratasy tsy manana asa tsy manambady le zavatra tsy mandroso le isan'le mandroso mba tsy androso reto izy le avany maraina sy mifatikino ny amin'ny alina Wake up. You begin to count back. mila fo anao vao maraina rehefa fo vao maraina reto de jerevana zavatra tranga taloha de tany saona zay le zavatra tsara You will have his hitanao fa farana ny andro to de amin'ny alina lasa counting his loving kindness mijoro vavolombelany amin'ny fatikiny ianao by receiving his faithfulness. rehefa mitanisa de lasa mahazo an'le fatikiny ianao Louder, amen. raha ianao le sana manao va maina mafy Now the question is, what are we thanking God for? ka inona zany isaorantsika n'Andriamanitra Thanking God for inona isaorantsika n'Andriamanitra details of our gratitude. inona daholo le atsiprieny le mila ankasotrana Number one, voalohany all the benefits of redemption. ny amin'le tombontsoa rehetra azitsika tamin'ny fanavotana Benefits of redemption.
for all the benefits. ny am'le tombotsoa fanavotana. It's important for us to understand that along with redemption, God provided a deluge of blessings. Mila fantatra hoe na amin'ny alala fanavotana na ame fitahina be dia be anao Andriamanitra. Spared not his own son. Ao Romana 8:32 le Andriamanitra tsy nafohy ny zanany tokana How shall he not also with fa nomeny atsika freely give us? tsy omena atsika maimaim-poana koa ve ozy izy ny zavatra rehetra. So inside redemption, Ka ao anaty fanavotana zany dia misy le famatsian'Andriamanitra ao amin'ny zavatra rehetra. no matter what man was looking for, Kanina zavatra tadiavin'olombelona inside the package of redemption. ao anatin'le fonosan'ny fanavotana le izy. Inside redemption was the provision of all things. Revelation Ka anaty fanavotana zany verse 12. The Bible misy says le he is the lamb tsy tahina karazany maro. to receive Apocalypse 5:12 metrika izy izy le zanak'ondry zay finoana mba handray era arena fahendrena tanjaka aja voninahitra sy fitahina. Reo rehetrarehetra ao tonga daholo tranga noho ny am'le zanak'ondry mivonona ka za zavatra rehetra zany zany tonga daholy can ever consider. afaka raisin'ny olombelona sy tetavin'ny olombelona daholo. It says he has given us all things. How many? Petera faharoa toko voalohany de fatelo izy Andriamanitra zavatra rehetrarehetra zavatra firy zavatra firy zavatra firy zavatra rehetra To life and godliness. mikasika fiainana sy toam-panaraka an'Andriamanitra araka fahalalana azy zay niatsantsika tao voninahitra sy ny fahasoavana. Unto us. Ka Andriamanitra zany name atsika ny zavatra rehetra. So inside of the provision Ka ao anatin'le is all things. famatsiana le fanavotana zany de zavatra rehetrarehetra. Zay hoe tonga atsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Psalm 103 verse 1 to 5. Bless the Lord, O my soul. Salamo 103:1 misaora Jehovah ary fanahy ka zay rehetra anatiko misaora ny anara-masina. Misaora Jehovah ary fanahy ka za misy adinoana fitahina rehetra. Inona daholo le fitahina rehetrarehetra zay mamela ny heloka rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra Redeemed thy life from the zay manaritra ny ainao tsoany an-davaka zay manarina famindrapo amin'ny fiantrananao zay mahavokisoa vavanao satisfy thy mouth with good. zay mahavokisoa vavanao Thy youth is renewed. amin'izay efa fatanyorana izy mody indray tahaka vory mahery zavatra rehetra zavatra rehetra karaka toe-panahy zavatra rehetra mikasika fiainana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra men'Andriamanitra atsika zavatra rehetra. Every time we are going before him, Ka rehefa manakeo anatrehana ianao de mankalaza anazy ianao ny amin'ny zavatra rehetra mela anao put to us in redemption. zay mena atsika tamin'ny alala fanavotana. Redemption are Tombotsoa fanavotana de tena mihoatra be they are beyond what tobaka be de mihoatra lavitra noho ny amin'ny mihoatra lavitra noho ny takatry ny olombelona on the platform of redemption. de azo lefa le izy amin'ny alalana fanavotana. Ka tsika sy anao zany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Mika aleluia. I said shout hallelujah. Hoy za mika aleluia. In Ephesians chapter 1 verse 3, Ephesians 1:3, Efesiana 1:3 it says that blessed be the God, isaorana Father of our Lord Jesus. Andriamanitra Bless us with what? All spiritual. rahaitsika Jesosy Kristy zay nitatsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra. So we celebrate him, we glorify him. Ka mitsika zany mankalaza an'Andriamanitra misaotra anazy Feats of ny redemption. amin'le tombotsoa fanavotana. Upon us for this. Hitaka le fahasavana tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faharoa For his wondrous works in our lives. ny amin'ny asany mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Wondrous works. Ny amin'ny asany mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Zay faharoa isaorantsika. We are thanking him. Misaotra an'Andriamanitra tsika midera an'Andriamanitra tsika mahavoninahitra anazy tsika Wondrous works noho ny amin'ny asany mahagaga eo amin'ny fiainantsika. lives. Asany mahagaga. His wondrous works. Asany mahagaga. Chapter 10 verse 10, the Bible tells us Zao na toko fahafola de fahafola hoe mpangalatra tsy tonga raha tsy hangalatra andringana ara-mona fa za kosa tonga me fiainana ary fiainana be dia be. so you and I, by reason of redemption, Atsika sy anao zany noho ny amin'ny fanavotana de niditra anatina ambaratonga na fiainantsika zay tena hoe mahagaga eo mason'olona. Eno tsara tsika sy enao io nge olona fagagana mandendeha. Enao io nge fagagana mandendeha. a number of years ago, Taona maro lahy zay to pray for someone nakany amin'ny hôpitaly de vavaka ho an'ny olona de tonga tamin'ny hôpitaly de nahita le lehilahy 16 years old thereabout, 12 taona izy de mijano eo ambony fandrina. blood coming out of his body going into Misy raha voaka makany amin'le avy any vatana makany amin'le machine the person's body. They call that one blood transfusion. de le raha makany aminazy makany amin'le vatan'olo-kafo. Into a machine and going from the machine back into his blood, into his body. And I asked Na zany hitako hatramin'izay raha makany amin'ny vatan'olo-kafo fa le toeky le hitako tamin'le hôpitaly raha le olona voaka vatana de avy eo makany amin'ny vatany ihany le izy. oxygen into his blood. Izy zany Pass the blood into tsy mahavita mahakorina an'le raha an'le anatin'le vatana de tsy maintsy machine mampikorina an'le raha anatin'le vatana satria le fony tsy mahavita manao le izy tsony de mahatonga anazy ho velona. mother told me, said this De mama ny teny hoe thing cost them 9,000 pounds per week. 9000 pounds isan-kerinandro. 1,000 pounds per week. 9000 pounds isan-kerinandro Now,
hainao tsara Go there. Per week. pounds sy ny dollara moa mitovitovy kely any When I went de eritrereto am'zany hoe 9000 pounds isan-kerinandro de efa nahita zany aho tonga de nanomboka tonga saina hoe ahoana tena mahafagagana ny olombelona aika ty olombelona ty tena lafo loatra ka tsy voazony olombelona inao iny ka fagagana mandehandeha that is only one problem. zay any ny olana tokana 9,000 per week. olana ray na nana le olona nefa 9000 pounds isan-kerinandro You are a walking miracle. nefa ianao tsy be de be amintsika reto Now you have not paid for oxygen. mandrapanao teraka manaky ty androany tsy nadona ariary anao mikasika ny oxygène hoanao fonao midobodoboka foana tsy mijana mihitsy inao ne olona fagagana mandehandeha The battery of your heart and it never. tsisy nan'olona batterie an'le fonao eo inao io fagagana mandehandeha So we are thanking him for his ka misaotra an'andriamanitra ianao ny afagagana ny asa teo fiainatsika teo amin'ny fiainatsika ary ianao le voalohany thanking him. ka mila misaotra ianao You are a wonder by his hand. satria ianao mahagaga eo masony tanany We are fearfully and we are wonderfully. ozy baiboly antsika namboarina tamin'ny fomba mampatahotra samy fomba mahafinaritra ka ianao zany olona mahagaga velona mika aleloia Shout hallelujah. oza mika aleloia What it means therefore is this. ino antika zany We are going back to God. isaka ovena amin'andriamanitra ianao de maneke ianao anazy Looking at his wonders. mila manaiky an'le fagagana nataony ianao mitondroy foana le fagagana nataony manomboa fiainanao Various aspects of your existence. jereo am'izay lafim-piainanao rehetra You are simply a living wonder. Not everybody born the same. ianao tena hoe fagagana velona tsisy olona hoe Wonder. ianao hoe be de be zany ny olona mitovy fotoana anao nefa With you, graduate. tsy tafavela tany amin'ny hôpitaly Wonder. Not everyone who lives where you tsy ny olona rehetrarehetra this morning. tafavoaka aminao tamin'ny mpianarana mbola velona So we give tsy ny olona rehetra tafafody amarainana mbola velona in our lives. And his wonder ka ianao zany fagagana in the velona name of Jesus. ka za mi fa fagagana tsy ho tapitra mihitsy eo amin'ny fiainanao zay mi manava-maina mafy a 3. For change of levels. fahatelo For what? ho amin'ny fivanambaratonga For change of levels. ho amin'ny fivanambaratonga 1 Corinthians 15:10, Paul said, I'm what Korintana voalohany 15 He says, 15 diza God more abundantly than hoe fahasavan'andriamanitra natoy izao a of God that was at work in me. miasa noho ny hafa izy nohona tsy hoe zany noho ny asa fahasavan'andriamanitra no miasa ato amiko Grace means favor. zavatra vitanao zany noho ny fahasoavana ale fahasoavana zany tika zany hoe fahitana fity The hand of God that moves a man to a new dimension. ka fahitana fity zany mamindra ny olona anankiray amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana hafa Product of the hand ka fivanambaratonga rehetra tsapanao a de vokatra ny tanan'andriamanitra of the just like a shining light, it shines more and more izy baiboly hoe lalan'ny olona mara anankiray takafopokiny vomaraina mibalika hatrany raha tianao the level you are found. raha tianao ny ambaratonga hatrany a de misory anao ny amin'ny ambaratonga misy anao am'izao He says, I'm believing God for a new job. Thank him. misy olona hoe za mihinana andriamanitra mba azo an'le asa hafa avao misory anao andriamanitra ny amin'le asa taloha nananao Somebody said, I'm hoe zay ozy anao hoe za tsy manana asa de hoe misory anao andriamanitra fa inao mendrika nahazo asa thank him that you are marriage material. misy ary olona hoe za lehibe tsy mety mahazo vady mihitsy misory anao andriamanitra fa inao raha mendrika ho vadiny It is God that brought you there. mila fantatra hoe fahasoavan'andriamanitra nitondranao amin'le toerany fahasoavan'andriamanitra nitondranao amin'ny toerany io Not a product of intelligence. ianao tsy vokatry ny fahaizanao a ianao tsy vokatry ny fahafantaran'olona ianao tsy vokatry ny ezaka fa vokatry ny fahasoavan'andriamanitra Why you and I must learn to ary zay mahatonga antsika sy ianao mila mitohy hatrany a mianatra mihitsy misaotra an'andriamanitra thanks misaotra an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra mika aleloia May the grace for continuous thanksgiving egna nema le fahasoavana one of us in the name of Jesus. amin'ny fahasoavana akasitraka hatrany a hitoetra aminao hatrany One of us in the name of Jesus. ho za enga zay fahasoavana zay mba ho aminao Benefits of thanksgiving. ina daholo ary ny tombotsoa amin'ny fisaorana Benefits. ina daholo ny tombotsoa amin'ny fisaorana Only the thankful can be truly joyful. ny olona feo fisaorana ihany no feo fifaliana Enhances ary ny olona fifaliana manetsika ny fahasalamana sy ny tanjaka can be ny olona feo fisaorana ihany a no mahakasitraka joy enhances health and vitality. ary ny fisaorana manetsika fahasalamana sy tanjaka Of gratitude to sustain a heart of joy. mila fiainana feo fakasitrana no mahazona fo mahakasitraka You have found one that will continuously be joyful. And when you're ianao rehefa feo fakasitrina de lasa feo fifaliana and vitality. ianao rehefa feo fifaliana tonga de fahasalamana sy tanjaka anjaranao 17 and verse 22, Proverbs 17:22, the Bible makes ho abolina 17:22 it says, a merry heart doeth e foravoravo izy zay tahaka amin'ny fanafody mame fahasalamana spirit drieth the bone. fa fanakivo izy mba maina ny tolana Fullness that
ka fifaliana zany in vitality. no mahatonga fahasalamana sy famelombelomana. That will produce Fampisaorana nefany mahatonga le fifaliana. chapter 8 and verse 30 says, Nehemia 8:10 the Lord fifaliana Jehovah zany tanjaka ho anareo. the joy of the Lord, Fifaliana Jehovah zany bebolo tanjaka ho anareo. secret of vitality, Ka tsy ambaratelo ny fahazona tanjaka de fofo fifaliana. full of joy. Fofo fifaliana. Heart to be full of joy Fa za fo zany mba hahatonga anazy fifaliana must be fisaorana of thanks. de mila fisaorana ianao. Genuinely thankful, Rehefa fisaorana ianao always be joyful. de fifaliana foana. Joyful. Ary rehefa fifaliana ianao de fahasalamana. No sickness or disease is permitted around Tsy you. saretina sy rofontsony ekenao amin'ny Somebody vatanao. say loud amen. Zay mi manova maina mafy. Sickness or disease is Io zany tsy saretina sy rofontsony ka ekenao vatanao of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy. Secondly, thanksgiving is a spirit Faharoa, for securing misaorana dia sehatra mba hampitranga fatateraha faminaniana. for securing fulfillment. Sehatra ara-panahy io hampitranga fatateraha faminaniana. 5 and verse 18. The Bible tells Tesaloniana toko 5:24 that in everything give thanks amin'ny zavatra rehetra izy misaora will of God. a Jehova fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. And verse 36 says, Hébreux 10:36 rehefa vitanareo izy sitrapon'Andriamanitra dia ho azonareo izy ny teo fikasana. prophecies are fulfilled. When Ka God I give faminaniana zany tanteraka rehefa misaotra ianao. Fisaorana mako sitrapon'Andriamanitra ary le sitrapon'Andriamanitra izy baiboly mahatonga le teo fikasana mitranga. Ka mitranga zany le faminaniana rehefa misaotra ianao. Fatelontsika zao misaorana serves God's blessings upon our life. mitahiry ny fitahin'Andriamanitra eo fiainantsika. Never dry up. Fitahina tsy maina zany eo fiainan'ny olona mpisaotra. Blessings never dry up. Ny fitahina tsy maina zany eo fiainan'ny olona fisaorana. Chapter 2 verse Malaka toko faharoa andy voalohany ka hatrafatelo sao didy zao meko anareo mpisaorana raha vao tsy mandatsaka amponareo ianao ame voninahitra ny anarako de hozoko fitahinareo ary rehefa voaozona sady zany tenene sanatria zany lay it to heart. satria nareo izy tsy nandatsaka ampo Make it a priority to give mila raisinao lohalaharana izy le hoe misaotra an'Andriamanitra mideran'Andriamanitra it as a lifestyle. atao ohatra fomba fiainana le izy Becomes your lifestyle. ary efa fomba fiainanao le izy The blessings of God de ho hitanao fa fitahin'Andriamanitra tsy ho maina mihitsy ao fiainanao. become your experience in the Zay neny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. You will never tell the story of when you used to be blessed. Ianao ny tsy tantara le hoe taloha zay ny tahina Beyond the increase, fa fitahinao mitombo foana beyond the increase. ary mitombo hatranatrany amin'ny anaran'i Jesosy. And I give glory to God for Aza nato ny tananao kavanana de misaotra anao Andriamanitra ny amin'le teny voraintsika androany. Raha misaotra ny amin'ny teny menao anay Jesus' precious name. amin'ny anara sarobidina Jesosy. You believe, say loud amen. Zay mi manaova maina mafy a. Today is our covenant day of favor. Andramoly andro fanekena fahitana fitia God's kingdom is a kingdom that ary fanjakan'Andriamanitra de miasa amin'ny lalana lakle. give unto you the keys of the kingdom. Io zay meko anao izy lakle fanjakana Matthieu 16:19 On keys. ka ny fanjakan'Andriamanitra zany mandroso amin'ny lalana lakle. Not physical keys. They are Ale lakle io tsy lakle arabatana fa lakle fanambarana. want to you lawyers for you take away the key of knowledge. Luka toko 1:10 de faharoa dimampolo elozanareo izy mpanao lalàna fa niraisinareo izy lakle fahalalàna ka le lakle resana zay laklena fahalalàna ka resaka lakle maromaro zany tsika mahatonga anao lasa korina anatina fahitana fitia mahagaga. Lakle amin'ina hoe In supernatural mahatonga antsika ikorina fahitana fitia mahagaga. Eno tsara andro amaraina day of favor is worth andro ray a fahitana fitia de mihoatra lavitra noho ny fiainana ray manontolo aezaka mafy teny mpanompono Andriamanitra fô zay. favor of God that Fahitana fitian'Andriamanitra in the life of a man. manampiavaka fiainan'ny olona anankiray. Psalm 30 and verse 5. Salamo 30 andihy fahadimy. Thy favor is life. Amin'ny fahitana fitinao Not yet started experience amin'ny fankasitranao izy nazona fiainana. Ianao zany tsy mahita fahitana tsy mahita le tsara indrindra amin'ny fiainana raha tsy mbola nahita fitia aloha. and attracts a life that is decorated. Fahitana fitia zany masitina fiainana feno haingony God with ka manomboka androany. Fahitana fitian'Andriamanitra anaingo amin'ny fiainanao. keys Kina le lakle to flowing in supernatural favor. mahatonga anao anaty krina anatina fahitana fitia mahagaga. The key of righteousness. Voalohany indrindra aloha le lakle amin'ny fahamarinana Joseph. de ohatra amin'io Joseph. In the book of Genesis chapter 39, Genesis 39 across Joseph, 4 hatramin'ny 9 and we know Joseph atao trano Potifara tempted by the wife of Potiphar. na le mpanahy Joseph le vady amin'ny Potifara. Toy izy Joseph ahoana ny afahaky manao faratsiana ohatr'izany ka noto anatrihan'Andriamanitra. Sin against God. Anoto anatrihan'Andriamanitra tsy afaka ataoko zany za faratsiana ratsy be zany olo fahamarinana izy. Genesis chapter 42 and verse 18, Genesis 42 amin'izay andihy fahavalo ambin'ny folo he said, but I
fear God. zaho izy matahotra an'Andriamanitra By reason of this righteous life of Joseph, noho ny am'le fiainana fahamarinana ny anan'i Josefa he found favor. izy mbola hoe nahita fitia am'izay izy He found favor. tonga tao am-pony izy fa nahita fitia izy tonga tao lapo izy mbola nahita fitia any He was located. lay zany izy misy anazy fahitana fitia manenjika anazy Hear this and hear it very well. eno ary eno tsara Favor of God is ny fahitana fitian'Andriamanitra righteous. no mampitahiry ny olona marina Psalm chapter 5 and verse 12, the Bible tells Salamo 5:12 he said that thou will encompass the righteous with favor as with a shield. fa ianao izy izy mitamana fakasitrana ataonao manodidina azy toy ny ampiga lehibe So a righteous ka ataon'Andriamanitra manodidina anao zany fahitana fity ho an'ny olona marina rehefa olona marina ianao a righteous man, ny olona marina zany favored man. de olona mahita fity And make no mistake of ary za manaiky fitahana ianao righteousness is not just by appropriation but by demonstration. le fahitana fity tsy hoe raisina fotsiny fa tena aseho mihitsy mila miaina fahamarinana ianao Be not deceived. He that doeth righteousness is jaona voalohany 3:7 aza manaiky fitahanareo izy fa zay mampiatra fahamarinana zay manao fahamarinana ny olona marina ka tsy lesaka filazana hoe olona marina za olona marina amin'ny Kristy the righteousness that comes of marina hoe misy fahamarinana azonao amin'ny alalan'ny be lived out by demonstration. fandraisana fa le izy nefa mila miseho amin'ny alalana hetsika If you are given misy olona maza le izy raha inao zao meko akanjo fotsy akanjo fotsy t-shirt fotsy pataloha fotsy tsy karakara inao le izy tsy diovinao le izy anina le izy you have white miova lokony cream, zay mahatonga nay hoe fotsifotsy le izy lasa ohatrany crème tampoka while it becomes unwearable. de fa ale izy lasa vadika marron any ka lasa tsy azo anaovana tsony With debt. satria mifandray amina loto Receive the righteousness of God in Christ by salvation. afaka mandray an'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao amin'ny alala famonjena fa raha vao tsy karakara ianao zay famonjena zay lasa maloto iny Lived out. fa le fahamarinana iainana no mampitranga fahitana fity mika aleloia Hallelujah. za mika aleloia Don't join them if you are going to go above them. raha ianao za miaraka amin'le olona raha ohatra hoe fantatra hoe andeha ambonin'le olona ianao If you are going to go above them, raha fantatra hoe andeha ambonin'le olona ianao go around backbiting you because you are standing for God. But when they are looking for somebody who requires integrity, it's you they will find. re zareo manaratsy anao rehefa mijoro fahamarinana foana manaratsy anao izy fa re ho avy ny andro rehefa mitady olona marina am'izay izy mijoro fahamarinana de anao de davina Nothing demonstrable in you. At the end of the day, you are excluding misy be de be ny olona hoe za olona pino za olona any fa nefa tsy hita mihitsy le fahamarinana anatin'ny fiainana le fahitana fitiny hoe mahatonga anao miavaka ale mahatonga anao miavaka tsy mifandray am'izao tontolo zao stand out. fa nefa izy mampirisika anao mba hiavaka am'izao tontolo zao am'le fomba fitondratena Righteous living. ka hitaka le fahasoavana iaina fahamarinana Number two, iseho fiainanao am'izay tonga aminao as a lifestyle, as in the case of Daniel. fatelitsika zao fanompona fanjakan'Andriamanitra taka nataony Daniela toko faha-enina 20. It says there Daniela 6:20 to the tomb, and to the den of the lion, and he hoe cried oza out baiboly with him, mpanjaka tonga tao amin'ny lavakan'ny liona de niteny tamin'ny Daniela mihitsy izy servant of the living God. Daniela ianao le mpanompon'Andriamanitra velona manompon'Andriamanitra tranatrany mandrakarivo Continuity. le zany tsy hoe fanompona indray mandeha fotsiny fa manompon'Andriamanitra mandrakarivo Anyone able to save to deliver thee? Daniel was identified. Davida zany le olona manohiatrana anatina fanampona fahafantarana Davida de olona manompo an'Andriamanitra le fanompona an'Andriamanitra tsy resaka titre tsy hoe mpanompo an'Andriamanitra titre fa le hetsika ataonao hita am'le zavatra ataonao eno hoe ary eno tsara raha vao tsy tsikatry ny olona fanokana tena ataonao raha vao tsy tsikatry na mpanota raha tsy matsikatra le izy dika zany anao mbola tsy mpanompo an'Andriamanitra Was serving God. le mpanjakany hoe mpanota fa nafantatra izy hoe mpanompo an'Andriamanitra izy What do they know you for? ahoana nafahafantaran'olona anao inona nafahafantaran'olona anao fantatr'olona ve anao hoe manompo an'Andriamanitra Out everywhere preaching the gospel. What are you known for? fantatr'olona ve anao mpitoro filazany tsara ahoana nafahafantaran'olona anao mpanompo an'Andriamanitra ve anao God must testify of you and Andriamanitra mila mijoro vavolombelona mikasika anao fa olona koa mila mijoro vavolombelona mikasika anao your stewardship. noho ny am'le ambaratonga na fanokana tena ataonao na amin'ny manginginy eo na ny amin'ny ariary igny ane mba le fahasoavana ho tonga tsy avy eto amin'ny anarana Jesosy ho vokatry zany andifa valo amby roapolo azafady Reign of Darius, na ambin'Andriamanitra of Cyrus. He prospered in the reign of the na ambin'Andriamanitra Daniela tamin'ny andron'ny Dairosy tamin'ny andron'ny Kirosy of his noho ny amin'iny to serving God. fanompony an'Andriamanitra raha manoka tena anao manompo an'Andriamanitra Life in the name of Jesus. hitaka am'izay anao tena hanomboka njaka amin'ny fiainana fatelitsika zao Shall give it fanomezana sorona the promotion of the kingdom of God. fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra fanomezana sorona Examples we have at
ohatra roa Davida Solomon Men who give sacrificially reo olona nanome sorona an'Andriamanitra God favor. tena vokatra izay lasa nahita fitizy Chronicles chapter 29 and verse tantara faharoa toko fa 7 affection of my heart. He said, no nafitavako atapoko set aside all of these sacrificial gifts. nanomana reto sorona reto ah de tanisay le izy The affection of his heart. And as a result of that, he became a man favored by God. de vokatra izay sa olona nahita fitito amin'ny mason'Andriamanitra izy naingon'Andriamanitra ahoana mikasika Solomon Offerings before the Lord. First, Solomon tondra biby fiompy arivo anatrehan'Andriamanitra atao sorona give unto you riches. I will give ozy Andriamanitra taminy meko anao ny arena le zavatra tsy nangatanao raha meko anao zany natao hoe fahitana fity for it, but it is the enao tsy mampitranga le izy fa le izy to de mitranga le izy ho anao of sacrificial giving. ho vokatra le fanomezana sorona Of every opportunity, karaha roto le fahafana rehetrarehetra take advantage. rehefa misy trano amboarina fiangonana trano Do something. de manaroty rehefa misy hoe tsy mahavita trano iary anao de manaroty ohatra vity seza araroty le fotoana rehetrarehetra zay arakaraka le ambaratonga fitahinana ananao There is somewhere to start from now. Start mety hoe misy zavatra irinao any amin'ny hoavy any fa tombony efa am'le toerana misy anao am'izao fotoa zao from where atombohy am'le toerana misy anao atombohy am'le toerana misy anao I see grace coming upon us for this. hitako fahasoavana tonga aminao noho ny am'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary farany fahaefatra Lifestyle of thanksgiving. hoe fomba fiainana fisaorana sy fiderana tahaka natao Davida You want to have favor. fisaorana sy fiderana tianao no ahita fitia de miderahinao Andriamanitra misaorana Andriamanitra mankalazainao anazy zany lakile aizona fahitana fitia Times and his praise shall continually. itsotra Jehovah lalandava ary eo mbavakara mandrakariva fiderana azy Favor will become your way of living. rehefa fomba fiainanao fiderana to de fahitana fitia koa lasa iainanao mandrakariva hitako le fahasoavana ho tonga tsirairay avy a Continuous praise. anana fiainana fiderana trany ianao zay mi manava maina mafy Of Herodias' daughter, efa tenenao le zanaky Herodiasy 23, she died. maraka toko fahenina andihy faraika amby roapolo nandihy be izy de nomboka faly be am'izay Herody de hoe atao zay tiana rehetra rehefa meko anao hatramin'ny atsasaka fandrakana zany le fahitana fity tonga nohony am'le fiderana She went dressed in a royal apparel with ohatrany koa Estera niditra tao anatin'le akanjony toerana misy an'ny mpanjaka nanao fitafiam-piderana izy praising God. That scepter will be stretched towards you. ho azy olona mideran'Andriamanitra zay tean'ny mpanjaka zay ho asondrany aminao zay alefany aminao zay That divine favor impacts on all areas of our lives. mila fantatra hoe fahitana fity de misy fitraikany amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra anisan'izany le zavatra voateneny eto fambiazana mahagaga tahaka amin'ny Petera Lioka toko fadimy andihy fatelo ka hatramin'ny fahavalo Favor, and as a result, Petera nahita fitia vokatry ny nataony a de lasa naomby izy faharoa fambiazana fanambadiana Abraham prayed. tahaka ny mpanompon'ny Abrahama le mpanompon'ny Abrahama avavaka hoe tompo aoka le olona le You know, I asked for water and she tendrenao no ho avy eto water, but to water aoka le olona angatahako rano aoka tsy ame ranana fotsiny fa le biby fiopoka Rebecca showed de potravany am'izay vao tapitra le vavaka potravany Rebeka fahitana fity zany manome fambiazana fanambadiana tahaka ny Isaka fruitfulness as in the Shunammite woman. That woman de tahaka le vehivavy sonamita koa fatelo tsika zao tahaka le vehivavy sonamita koa fahitana fity mampitranga ny ateraky ny kibo na vokatra somebody's barrenness favokarana mahagaga ka misy famombanan'olona eto zao potika tatelaka pouring of the rain of favor. ka mimana ianao any fidobasany ranonorany fahitana fitia no ny afatongavanao am'le tafy fampanantenana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy In the name zany no tsapanao ny anaran'i Jesosy Kristy asandato ny tananao kavanana amin'ny lanitra de me voninahitra Andriamanitra ny amin'ny tena raha misotranao zay Lord that has come my way. sotra ny amin'ny teny menao anay amin'ny lalanay amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy no vavanay zay mino manaova maina mafy a Before we go further this morning, alohan'ny vavahantsika hatrany raha eto ianao yet born again, mbola tsy nateraky indray not yet a child of God. mbola tsy anak'Andriamanitra Not whether you are in church, but whether you are in Christ. le izy tsy fahantanina tsy hoe ao am-piangonana ve anao fa ao amin'ny Kristy ve anao I don't know whether I'm born again or not. de Then misy you are not. raha ohatra ianao miteny hoe tsy fantako na nateraky indray na tsy nateraky indray dika zany ianao tsy nateraky indray You are saved. fa sa famonjena zany tena misy fatokisana anatinao ka raha mbola tsy naza le fatokisana famonjena ianao Rise your feet wherever you are. mitsangana ianao vetivetiky Everybody, as they rise everywhere. You want mitsangana ianao naizanaiza misy anao salvation, you want to be born again. tianao azo adoka le famonjena tianao zanak'Andriamanitra amin'ny marina sy ny hetsika Also, there are those who are here de mitsangana ianao to rededicate their lives to Christ. Something has gone wrong. misy olona koa eto efa nanolotra fiainan'i Jesosy Kristy fa mila mamerina an'le fanolora-teny ianao zao Having that connection with God tsy manana zay fifandraisana zay tsony ianao am'izao is restored. You want to have a new beginning. tianao averina am'leo le fifandraisana anana fiandohana vaovao ianao anolotra fiainana Jesosy Kristy ianao mitsangana ianao vetivetika mitsangana ianao For Jesus, they are rising everywhere.
God bless you. God bless you. Tsangana anao naiza naiza misy anao Hold you down. azavela izy ampitsananao apelaka zany ampitsangana anao Jesus, or to become a child of God for the first time. Now, suspend filling your form for a moment. atsanono kely aloha famenona taratasy a asandrato ny tananao ankavanana dia avereto ivavaka tia Second call, lift up your right hand and pray this. atsangana tanana ankavanana dia avereto ivavaka tia teneny hoe tombo jesosy io I come to you today. tonga ny anatrehanao androany Sinner, mpanota I cannot help myself. tsy afaka manampy ny tenako I a know you died for me. fa fatako fa maty ho anay ianao Third day you rose again. atamin'ny andro fahatelo nitsangana tamy maty a Save me. mba hamonjy anahy fotsiny Jesus, come jesosy into io my life. tongava ny fiainako Lord a and Savior. aoka anao tombo sy mpamonjy ny fiainako fezako manomboka I zao will follow you. anaraka anao No turning back. a tsy verina I will serve you. anompo anao No turning back. ary tsy verina Jesus, sodra for jesosy a saving me. fa In vonjenao Jesus' a name. amin'ny anaran jesosy a amen atao ambony trano tananao ray amin'ny anaran jesosy kristy a sotrany amin'ilay olona sarabidy reto a zay tonga eto andro Turn back. Thank you for receiving. tsisy olona manatona an'izao ka verindalana mioa zareo rehefa soavana anaraka anao amin'ny androm-piainana amin'ny anaran sarabidy an jesosy a vavahana amen dia amen ara-paina Brand new day for you. andro vaovaonao zao Complete your forms. Submit it to your feno le taratasy a dia mio an'le accueil akaikinao foundation class. Takes place every Monday. misy fianarana fotsiny isaky latsinainy a Tomorrow Monday and the upper Monday, and you have a glorious raha pitsimo latsinainy zany ho an'izay olona vaovao office will any be amin'izareo io you and let misy you fianarana increase fotsitry closest to you with and be blessed. Shall we rise on our feet? raha roty ilay izy a dia aoka ianao tahina Jesus, a big hand of tsangana praise ianao as we fideran'andriamanitra receive our Father. raitsika hitondra fitahina ho atsika Praise the Lord. alleloia dia raina ny tompo a Nothing flies like favor tsisy mampisidina tahaka fahitana avy ity zany again. ianao ny tsy firetaka amin'ny tany zany Favor took David fahitana avy ity nitondra ny davida sheep straight to the path. avy any amin'le toerana hoe fiambenana ondry a lasa nakany amin'ny lapa tampoka Samuel 16:13. taorianan'le ositra samuela voalohany 16:13 vonosorany davida Supported him. andefa roa amby 20 lasa nakany amin'ny lapa izy zany hoe fanosorana zany mahatonga na fahitana avy ity natonga anazy lasa nakany amin'ny lapa tamin'ny andro nisy zatovo Defense star lasa mpitarika ana tafika an'le firenena izy overnight. tao anatin'ny alina anankiray fotsiny By the anointing of today, amin'ny alalan'ny osy androany see favor change your story. hitako fahitana avy ty anova tantaranao As you engage with those spiritual forces that provoke ka rehefa ampiarinao le erara-pana Jesus Christ. amin'ny anaran jesosy If you have been blessed by the word, lift raha up tahina anao tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra God thanks. asanato ny tananao roa Give God thanks for his word. misory ianao ny amin'le teny a Give God thanks for his word. For his word. misory ianao amin'le teny a And give God thanks. misory ianao ny amin'le teny And give God thanks for his word. le teny Give God thanks for his word. misory ianao ny amin'le teny a Give him thanks for his word. misory ianao ny amin'le teny Thank you, Jesus. sory a jesosy In Jesus' precious name, amin'ny anara sarobidan jesosy a we have given thanks. no isaorantsika Christ, we have given thanks. amin'ny anaran jesosy isaorantsika In the name of Jesus Christ, we have given thanks. amin'ny anara no lasa fisaorana dia ho avadiko fitsona josafata zay tsy manana era noeranareo fahavalo eo a zay koa tsy mahafatra tokony atao fa masina mibanjona aminao And the prophetic word came, turn that aminanina ka namatika le to a testimony. zay le tena amin'iny avadio fisaorana le zavatra saratra de lasa avadika favolombelo eo Now, turn it
Ina zavatra tsy fantatrao tokony atao am'le zavatra ray zay a afa-ty fisaorany de hitanao fa bely zany ka zavatra rehetra ohatra mamofopofona maimbo eo fiainanao atioa ho lasa fisaorany io aravadiko lasa fijona vavolombelo eo afaka za efa ela loatra tsy mety manambady mihitsy afa-tio fisaorana le izy de avadika namatra fijona vavolombelo eo anao ve zany loha zay tokony atao We had an 8-night citywide healing and revival week, 1983 November 1 to 28. 1993 The highest attendance was 63. 21 ka 28 nisy ny tena hoe nisy an'ny olona betsaka indrindra 63 tam'izany And then we were done on Monday morning. de lahatsinainy maraina de tao anaty hevitra zay The glory must be. voninahitra rehetrarehetra de tokony ho andriamanitra rery any Amen. Worshiping. tena miankohaka be zay ohatra reny olona mitapy reny deran'andriamanitra My God. andriamanitra In the midst of that praise, I saw a mighty army rising. tao anatin'le fidera to de nisy tafika angeza be am'izay tsanga hitako anatany joela toko faharoa le izy It's not a setback, e zavatra hitako a de tsy fiemorana zany it's a step forward. fa vao mayara fandrosoana afa-tio le zavatra sarotra andalovanao io lasa fisaorana We turned them to testimony. zavadika andriamanitra We had a faith crusade in one of the eastern cities. nisy croisade reo fa tsy mahazo manao fitiny filazantsara etinareo So, crusade toy zay hoe in his own way. farana moa zany le fitona filazantsara The fellows who are there, about 16 of them, dao ifandray tanana were praying. dao ifa afaka And we got to the hotel. I said, de hey, tonga amin'ny hotely a raha vao tsy misaotra n'andriamanitra hoe tsika de iny croisade farany dao ankalazan'andriamanitra fanasana tsy nisy inina fa nefa tonga de feno be le toerana the buggy issues of afa-tio le zavatra sarotra andalo lasa fisaorana Heavenly Father de io rainao any an-danitra to testimony. amatika anazy eo fijorona vavolombelona Somebody through intention will land a miracle job this week. misy olona tsy zany ony am'le fisaorana mafy be ataony a azo asa am'izay Will be am'le fisaorana ngeza be ataony a about this week. ifandray am'le lehilahy na le vehivavy a tokony ho vadiny noho ny am'le fisaorana ataona to de misy tena hoe fitsitobahana fijorona vavolombelona ny ady lava to de manjavana ohatrany Don't need anymore. ohatran resosetrika reny All those issues to afa-tio le zavatra sarotra ho lasa fisaorana andriamanitra avadika anazy ho lasa fijorona vavolombelona vonany hiderana azy venao in his favor is life. ao anatin'le fahitana fitina le fahakalazan'andriamanitsika amin'ny fisaorana mirehatra be Can I hear you? sy fahakalazana anazy afaka andriamaina avy a Praise right now. fisaorana sy fidi Those issues. rehefa avadika eo le zavatra sarotra andalovanao eo ny andriamanitra madika le izy ho lasa fijorona vavolombelona Somebody's business is experiencing a turnaround right now. misy fiandraran'olona tsy mbadena makaga misy asan'olona vadika fijorona vavolombelona makaga Miracle promotion right now. misy asan'olona ty mahazo fisondrotana mahagaga amin'ny anaran jesosy In the name of Jesus. ny anaran jesosy In the name of Jesus. amin'ny anaran jesosy So shall it be. zay tokony nitranga Give the Lord a big hand first. fiafatanana voalohana Amen. And get seated. mazoa toerana Get seated for a moment. mazoa toerana ingana Would you bring out your bottles? afa vetivetika le tavoangy ositra ao Oil. Remember the thoughts Stop. a tavoangy misy ositra every month is a special lahato fahatelo amin'ny volana rehetrarehetra de fivirina ositra foana in our churches. ato amin'ity fiangonana ty maneran-tany
The anointing today Ale ositra androany shall be to you. Psalm 45 verse 6 to 8. Salam 45 6 7 Smell all thy garment. hoe ny akanjonao izy misy fofona fahitana avy ty hoe nosoraka ianao Just smelling favor. ositra You are just smelling favor. ositra na fifaliana sy firaviravona izy de ny akanjonao zay zay sa misy fofona fahitana avy ty Say, get out of my sight. Ira tsy hitsy anaty brazaka hiteny aminao ny olona melaha ato amty brato Lose any the good news is that there shall be no more loss in your family. sa koa vaovao tsara tsisy vera fianakaviana akasitranana sy fisaorana In the name of Jesus. ary zany tsy tapitra mihitsy amin'ny anarany ka noho zany mitsangana ianao asanato le tavoangy misy telo ianao Bottles le zavatra anatiny iny by declare tavoanginao iny holy anointing. de ambara fa diloilo masina fanosorana It shall come to pass in that day that the yoke ary zany tranga izy izy vao ho asorona vozonao izy izy ny destroyed because of izy ioka ary potika zoka noho ny amin'ny ositra ka noho zany the yoke of misfortune is le zoga faratsimbitana mipotika zany the yoke of setbacks, stagnation, zoga fiamorana sy fahaverezan-kevitra sy ny tsy fandrosoana potika zany the yoke of depression in the many days of your life. hifaly sy raviravira foana ianao mandritra fiainanao ray amantolo Of Jesus. And it shall be to you the oil of favor. ho lasa dilolo fahitana avy teo anao io a David was anointed in chapter 16 of 1 teo masoko izy diverse announcements of your names misy fampilazana ny anaranao amin'ny toerana maro manomboka androany from places where you least expected. ary any amin'le toerana le tsy niangandrainao mihitsy any ianao natsona In the name of Jesus, amin'ny anaran jesosy your name will be announced for favor. ny anaranao ho atsona amin'ny fahitana avy ty Somebody testified in the morning. misy She had no job for hoe tsy nanana asa izy nandritra ny efa taona tsy manana diplôma izy a but she just plugged them. fa nefa nisy tena hoe nandray anjara be tam'le opération Operation pray, go, all that stuff. le opération vavaka On his heart. taforay amantolo Just called them 2 weeks of engagement. de roa herinandro fotsiny izy nandray anjara feno That made him a GM of the company. tonga de lasa directeur général izy tao anatin'le tonga de 6 chiffre ny karamany Like a dream of the night. takanofy amin'ny alina That's what God does. zany nataon'andriamanitra Joseph slept as a prisoner. josefa natory a tamin'ny They woke up in the takany olona anatina fonja ta voalohany fa fo izy maraina iny lasa olona any amin'ny lapa turn around. le andriamanitra le matsimbadika anatin'ny alina anankiray By this anointing, there ka shall jereo tsara fa amin'ny alalan'ity osy ty a be turn around experience. misy tsy badiona anatin'ny alina ray koa ao fiainanao You are in a family of favor. ianao anatina fianakaviana fahitana avy ty Ours is a highly favored family. ny fianakaviana fahitana avy ty avy be mihitsy ny fianakaviantsika ty Just look back for what favor has done. jereo nga zavatra natao fahitana avy ty anadritran'izay taona maro zay So on board this flight satria ianao anatin'ity sidina ty a becomes your new identity. fahitana avy ty koa ny anjaranao And so shall it be. azay koa ny antranga All that believe in the efficacy of this mystery, put a little of them. zay mino an'le fitraikanyio zava-miafina io apetrao amin'ny tananao kely le izy a de manamboana manambara Oil of favor, hoe ty ositra ny fahitana avy ty io anahako the oil ositry ny fifaliana firavoravona ao anahako olona firavoravom-po anah amarana ny olana rehetra fiainako olany fahakiviana fahaverezan-kevitra and then
farany daholo zany. to everything that complains and murmurs. Ino mahatonga namonimonna sy mitaraina amin'ny fiainako farany zany. By this anointing, I'm turning every issue of concern in my life Noho ny amin'ity osy to thanksgiving, zavatra rehetra mikasika fiainako avadiko fisaorana daholo, appreciation, and gratitude to God. fankasitrahana sy Many more things that fisaoran'Andriamanitra. Zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainako, I celebrate you. fantako fa misy zavatra tsy mitranga ao isaorako an'Andriamanitra, le zavatra mitranga mandroso. Mankalaza anao Andriamanitra. Begin to call for the destruction of every siege of misfortune, Manoa manomboa amin'izay atsoya, every siege of complaining and murmuring. fampite an'le Them right now, come against ozy ny fimonomononana, ozy ny fitarainana. Piteo zany amin'ny alalan'ny ositra io. in Jesus' precious name. Amin'ny anarany sarobidan'i Jesosy vavahantsika. In the name of Jesus, we have prayed. Amin'ny anaran'i Jesosy vavahantsika. In the name of Jesus, we have prayed. Amin'ny anaran'i Jesosy vavahantsika. And so shall it be. Zay tokoa ny nitranga. As you depart from here, Rehefa miala eto ianao, begin to smell favor. manomboa amin'izay manana an'le fofo fahitana fity. I decree that the remembrance of you anywhere Didiko trigger favor. fanenina atserovana anao n'aiza n'aiza dia ampitranga fahitana fity ho anao. Ny anaranao manomboka androany dia amin'ny hetsika fahitana fity. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. And so shall it be. Zay tokoa ny nitranga. One of the dimensions of this mystery is taking the shot of your oil. Anisany ambaratonga amin'ity zava-miafiny ity koa dia le misotro an'le izy, Validity of Matthew 3. manaiky an'le Matthieu 3 Baptize you with water unto repentance. 11:3. After me. Zaho izy fanampana batisa manao batisa anareo amin'ny rano fibebahana fa le avy leo ariko no mahery noho za ka tsy miendrika ny tondra ny kapany. Aza fanao batisa anareo fana sy ny hafa izy ilatana fikororoana le ary zay anadio tsara eo mpamilona ka anangina vaniny antsopotra fa ny akofa sy mololona hodorany amin'ny afo tsy mety maty, Unquenchable fire. amin'ny afo tsy mety maty. So right now, every terminal disease Ka manomboka androany shall be consumed with unquenchable. ny aretina mahafaty rehetrarehetra hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Every organ dying or dead Vatana shall be restored back to perfection. zavatra rehetra anatin'ny vatanao zay tady ho faty na efa maty hoverina amin'ny lony tanteraka zao amin'ny anaran'i Jesosy. And so shall it be. Zay tokoa ny nitranga. Thank you, Heavenly Father. Saotra Andriamanitra ray a. All that believe in the efficacy of this mystery, take a shot Zay mino an'le zava-miafina an'io, and end zay mino an'io zava-miafina io, every issue of sotroy amin'izay. Hitanao fa farana daholo karazana aretina rehetra amin'ny fiainanao. Hallelujah. Alleluia. Cover your bottles. Asanao tananao anankiroa dia misaory ianao an'Andriamanitra, misaory ianao anazy. New day on your life. Andro vaovao fiainanao. Give him praise. There is no one like Dia him. raha izy misaory ianao anazy tsisy tahaka anazy. Give him praise. Dia raha izy No one like him. tsisy tahaka anazy. Give him praise. Dia raha There izy is no one like him. tsisy tahaka anazy. Give him thanks. Dia raha izy Give him praise. There is misaory ianao anazy, miteraha ianao azy tsisy tahaka anazy. Misaory ianao anazy dia raha izy tsisy tahaka anazy. Thank you, Jesus. Saotra Jesosy. Blessed be your name. Isaorana ny anaranao. In Jesus' precious name we are praying. Amin'ny anara sarobidan'i Jesosy vavahantsika. Your testimony is here already. Fitona vaombelonao efa eto sady. As we celebrate him right now, Rehefa ankalazan'Andriamanitra, seven our midst. anomboka iseho amintsika amin'izay izy. There shall be diverse healings and deliverances. Misy fanasitranana maro sy fagagana maro. Massive turnaround stories. Misy tantaran'olona hitsibadika amin'izay. Tell them here your Lord. Raha ianao le sana manao vamenina mafy. Amen. Amen. Somebody's going to secure favor through this praise session. Misy olona tena azo fahitana avy ty amin'ny alalan'ity fideran'ity androany. God will bring you healing, health, and wholeness. Zay fahitana avy ty zay ampitonga fanasitrana fahasalamana ary fatanterahana fahasalamana. Miracle jobs in your hand. Ampitranga asa eo ampelantananao zany a. New chapter to your business. Anokana toko vaovao fanaranao. Your story in your career. Anova tantaranao amin'ny asanao. Bring peace in your home. Hitondra fiadanana amin'ny tokantranonao. Set to your marital desires. Ampitoetra le fanirifonao fanambadiana. Every siege of marital delay. Anapotika ny ozony fataraika fanambadiana daholo amin'ny anaran'i Jesosy. You saw the testimony of that young lady. Ianao le fijana vaombelona le vehivavy tanoha reny a. Everything in their family. Tsy zavatra nankalazaina mihitsy anatin'le fianakaviana. Enter this place Raha tsy efa niona tamin'ity toerana ity izy. in our life.
Ary Andriamanitra soa tamin'ny fiainany. Ny Andriamanitra iseho fiainanao. God will make you the Joseph of your family. Ho ataon'Andriamanitra Josefa fianakavianao any ianao. The struggle of your household will cease through your hand. Ho fitototo fiainanao hifarana amin'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Every form of marital spell shall be destroyed. Ny endrika ozona fanambadiana rehetra potika daholo. National curse is broken. Ozona manaralaka potika. Everything sitting on your destiny and that of your lineage. Zavatra mipetraka ao ny anjara voaterinao sy ny taranakao potika tanteraka zany. Zavatra ratsy rehetra mipetraka ao fandarana sy ny taranakao potika daholo zany. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day He has made. I will rejoice. And be glad in it. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. Somebody rejoice and be glad in it. I will rejoice. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. I will rejoice and be glad. I will rejoice. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. I said somebody rejoice in the Lord. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. I said this is the day He has made. I will rejoice. I will celebrate Jesus. I lift up my voice to sing praise. This is the day. Somebody rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I lift up my voice to sing praise. This is the day. I said somebody rejoice and live. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise. This is the day. Oh, Lila, oh, Lila, Barry.
manomboka sao Your journey is declared a work of dianao de efa vita sadiny where others are struggling, you simply be thriving. ny olona zany mitotototo mikasika an'le dia ianao ndray vao mahay misidina Where others are sweating, you have a smooth ny olona ianao vao mahay manana zavatra olazaina name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy Please get seated. mazoa toerana Ushers, would you please make available to everyone, if you have not done that yet, copies of the prophetic focus for the month. ho an'le akao zany misy Results for taratasy a things are blessings. zaraina any ho any amin'ny zareo zany io The flyer for next Sunday. Please do that in a moment. If you fanasana sady taratasy mikasika an'le volana are- Okay, praise the Lord. Hallelujah. Amen. amen Now, this Thanksgiving ty fisaoran'ity a will require our personal, private engagement. mitaky a fampiarana le izy any amin'ny toerana manoka am'izay ianao manao fankasitrahana an'Andriamanitra Every issue of concern, fa ho avadiny zavatra sarotra rehetra daela endeavor to manaova fiderana engage. tena hoe ataovy le izy Dancing around is a temporary job that God has nisy olona nandihy be am'le asa temporaire azony a put the stuff down and was dancing around it. de izy nandihy be zany tamin'ny alina ohatra ny olona mitapitapy He was in the market with that thing on his shoulder. ny tapitapika teo ny ampitsinina am'izay niantsa anazy tamika le directeur ny ampitsinina hoe tianao ve hiasa aminay That's how he got it. zay nahatonga anazy nazo an'le asa am'izay taloha le izy temporaire fa lasa asa mahatra am'izay ny azony ny fahitana fitia de mahita le olona tena misaotra mihitsy Make the most of this season. ka atao hoe le izy ataovy mitsara indrindra Things we teach as aza raisina ohatrany doctrine fampianarana fa raisina ohatrany toromarika raisina ohatrany ina hoe toromarika instruction. 5 ny soratra masina de toromarika daholy ary 5 no doctrine aza raisina ohatrany sermona be le izy fa raisina toromarika raisina ohatrany toromarika ho aza vonina ho amin'ny fanambadiana tonga de mandihy izy eo manodidina le datina mariage nareo manana CD a aka misotisoty mandehandeha ataovy mahazo ny lanitra mihitsy ianao midiro ampon'Andriamanitra amin'ny fahitana avy teny afaka mandriamaina avy a ana fahasoavana le sekoly baiboly a le telo a mba mame fahafahana ny olona mba amea zavatra rehetra mety hoe tsy mbola hainy tsy voafeny tsara am'izay a azo eo mahazo ny tsara indrindra zareo amin'ny fiainany After 2 days, we'll revive. manatao roa aorinany andro faharoa izy de velobelomana fa andro fahatelo tsanganana am'izay ka le izy zany atsangana mihitsy le sehatra mba tonga le olona ay kokoa mety hoe mahay zavatra be deabe anao fa misy zavatra ray tsy hainao mahatonga le fitahina mbola voabloky As light come down from heaven. ianao tsy voatery hoe mahay mamitapikitak'olona zay vao ambininy fampiary fotsiny le fanekena de jerevy le tsy pria le izy to hitanao fa zavatra rehetrarehetra lasa fahitana fity tena hoe tsy mety am'ty nafahantrana zany ianao ny olona ao ambinina daholo maneran-tany am'izao no fampiarana le fanekena ka maninona raha ianao anatin'le izy ampiary fotsiny le izy atao fotsiny le izy araka le lalàna
raha tsy fantatra hoe lalàna There's no excuse in law. tsy fahalalàna manko tsy fialatsiny mihitsy ianao tsy afaka ny hoe mieritreritra tsy fahampina de mieritreritra fahabetsana am'zay mieritreritra ny azo fahabetsana ianao tsy afaka ny hoe kamo miasa de aveo hoe miandrandra fisondrotana fa mila manohy foana Many have made it true. We will make it true. be de be na tafita tam'le izy de ianao koa tafita ianao tokony anatin'le listan'le olona manome sakafo amahatra am'zay manome akajo fitafina le tsy manana akajo manome trano le tsy manana trano ianao anatin'le osa le manandratra fanjakan'Andriamanitra manondrotra le izy ary be de be ny olona hitomaly amin'ny alalanao hitomam-pifaliana le izy That's on the way to you. zany no tsanga aminao Please mark down those dates. kolo baiboly a Self-repetition we're experiencing now. tia de tamin'ny alala mpikamana fiangonana ahitanana izy de tenena mihitsy le mpikamana ahoana fomba hitantsika le vokatra amen We have seen 10,208 new cells planted in 9 weeks. 10,008 selula tsangana tamin'ity taon'ity fotsiny tao anatin'ny valo herinandro hitanay le zava-miafina natonga le fiainanao e manokana fotoana majery an'le zavatra tsy ampy One thing that would like it, that may be just one thing. ozy jesosy tam'le olona anakiray zavatra ray tsy ampy aminao zavatra to de fantatra hoe ty le tsy ampy de ary iseho am'zay le izy rehefa hitanao le izy de fantatra hoe ty le teneka andrany a fitahina ho antsirairay avy zay tam'le fitombony vonimbavaka rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho azy mpandray vonimbavaka rehetra trano rehetra mpandray vonimbavaka zay mandray sy mbola ho andray a vonimbavaka le fitahina tranga tamin'eo be de toma azava be ao fiainanao According the ark of testimonies, raisinao le fiara fanekeny fijona vahombela tsy tapy vahombela ao fiainanao ho azy mpitarika vonimbavaka vaovao rehetrarehetra le fahasoavana mba tonga anao lasa ho azy mpitarika rehetrarehetra manampy an'le fandaminana an'le izy maneo eny reo mba engona Andriamanitra ihany koa is or open the world for serving God one capacity or another in this tsy misy na de ray mandray anjara am'le fandaminana io to make your giving result into abundance. I pray that heavens will help you to discover it. favaka nina fahalalana tsy ampy mahatonga anao tsy Andriamanitra lanitra anao ne zany afaka le fahasoavana manatin'le club le olona mpanomenao mila Andriamanitra anao ne zay ty herinandro tya de herinandronao manokana Everything will be working in your favor this week. zavatra rehetra de miasa ho fahitana fitio anao ty herinandro tya You'll be hearing news of favor from after this service. aheno vaovao tsara na fahitana fitio anao arinan'ity fotoam-bavaka ty The week is over. alohan'le fiarahan'ny herinandro You will not receive news of favor. tsisy olona zany eto ka tsy mahazo vaovao na fahitana fity There's no one here who will not receive news of tsisy olona zany eto ka tsy ahazo vaovao na fahitana fity your name will sound from very strange. ny anaranao any amin'ny toerana tsy napozinao any Will send for you to help to favor you from far and wide. ho atsony olona ianao mba hampahitana fity fotsiny amin'ny toerana lavitra rehetrarehetra amin'ny anaran Jesosy And so shall it be. zay tokoa nay tanteraka Thank you, Father, sotra ray and blessed be your name. isaorana Through the lead of miracle works this week, didiko a ho amin'ny fitobasana asa mahagaga ho anao famerenina amin'loha ny tokantrano restoration of what? Runaway children, famerenina amin'loha ny zanaka ny anaran Jesosy so shall it be. zay tokoa nay tanteraka Lift up those two hands, everyone. asan-drato ny tananao roa de ame fiderana sy voninahitra Andriamanitra
Come on now, release the breath of the Holy Ghost upon amin'ny anaran'i Jesosy a vavahinao androany a mba fofonay ny fanamasina amin'ireo fanasana reny and rescue them. anafitra le olona avy any amin'ny tany faratsiny mbo afaka amin'ny tany faratsiny zareo Multitude saints of this church. tombo ampitondrana vahoaka maro be amin'ny lahady zao aoka izy fianakaviana maro voavonjy aoka ny anaranao ry amy ambonahitra amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy Biggest clap of praise. ty ahafantananao fideran'Andriamanitra Alléluia. Let's share the goodness of the Lord together. Zao izara fahasoavana enti koa fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika itoetra ohatrandro manalavitsika mandrakizay amen fiadanana gahoanao Then expect no za miarandrava fa tsy madiana namataranao manomboka izao amen tahin'Andriamanitra ianao arabaina akaikinao rehefa andehanao dia ho tahiny ianao rehefa anao zay